Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Esory eo aminareo ny Amalekita. Esory aminareo ny Amalekita. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Samoela voalohany toko faha 5:10, ny andininy voalohany hatramin'ny faha 2:10. Esory aminareo ny Amalekita. Rehefa afaka ny fitondrana azo lazaina hoe tetezamita tamin'ny andron'ny Samoela, zay sady mpisorona no nitondra fanjakana, de nanendry any Saoly mpanjaka Andriamanitra. Ary azo lazaina fa vao nanomboka ny fitondrana enti-mpanjaka izay mamaritra ny maizy azy ny firenena izay nofidian'Andriamanitra. Anisan'ny fepetra anankiray napetrak'Andriamanitra hanorina zany firenena zany de ny famongorana ny Amalekita. Hitantsika eto amin'ny andininy fahatelo ny fampiasana ny voambolana samihafa, mameleza, aringana, aza sina miangana, entina ilazana fa tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao amin'ny tany Kanana zay anorenana ny firenena voafidin'Andriamanitra ny Amalekita. Fa maninona ny Amalekita? Voalohany aloha ara-drazana, de fantatsika fa avy amin'ny taranaky Izao, ny zanany antsona hoe Amaleka, no nahazahoana ny Amalekita. De ny fandovana ny fiainan'ny Izao sy ny fanaon'ny Izao sy ny toetran'ny Izao rehetra no tian'Andriamanitra ho fongorina ao amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena zay vao ahorina. Fa etsakilan'izay koa ny Amalekita de mametraka fahatsiarovana ratsy ho an'ny Zanak'Isiraely tany anefitra fa izay. Fa raha mbola narefiny ny Zanak'Isiraely de nitadiavin'ny reto Amalekita reto natao fahirana, natao hazalamo, ary de Andriamanitra no nipetraka ho fiarovana ho an'ny Zanak'Isiraely tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona ary ora. Ka raha nasandratra ny tanan'i Mosesy de nandresy izy ireo, ary taorin'izany de nametraka afatra mihitsy Andriamanitra. Nametraka afatra Andriamanitra ny amin'ny Exodosy toko faha 7:10. Ny andininy faha 4:10 de hony voalaza hoe sorato eo amin'ny boky zany ho fahatsiarovana, ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita, tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Ho foanana ny fahatsiarovana ny Amalekita, tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Lay pampahory, lay manao didiny besandry, ho foanana eo amin'ny firenen'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa zay rehetra endrika sy saritsary ny faharatsiana rehetra, ny fahalotom-pitondratena rehetra, ny fitantanana ratsy rehetra ny firenen'Andriamanitra de asaina esorina. Tatsika eto tsara fa teny nandidiny Jehovah ny Saoly mpanjaka ny hamongorana azy ireo, amonona tsy hisy hiangana, tsy avela hisy hitoetra. Ary hitatsika tsara fa vao maika lasa tsin'ny Saoly mpanjaka indray azy, nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe nanenina ako ny fidy azo mpanjaka. Ny nahatonga ny Saoly izay nifidy sy nifantona ireo tsaratsara avy amin'ny izay avy nobabona ny ondry aman'osy, ny omby, ary na iagaga mpanjaka ny Amalekita aza tsy novonono. Teo entina miseho, entina milaza zany. Manamary tena moa
Saoly rehefa any aoriana any zany nanaraka amin'ny baikon Jehovah ihany fa natahotra ny olona tsy naminoko an'ireny. To mampahatsiaro antsika kristianina zay to manaraka ny baikon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ihany kanefa misy fahotana sarotsaroana sy tiatsika tsy ialana. Ireo zay matavitavy tsaratsara endrika tamin'ny babo tsy novonono. Ary mahatonga antsika koa miteny indraindray manao hoe ota tsy mahafaty na atao koa hoe sarotsaronana amin'ny hoe péché mignon rehefa tsy te hiala amin'ilay fahotantsika na atao mihitsy aza hoe lainga masina. Ny didin'Andriamanitra dia ny amongorana ny Amalekita tsy hipetraka ao amin'ny firenena voafidin'Andriamanitra. Koa zay rehetra endrika na faharatsiana na fahalovana na fahotana no tiana esorina. Tiana mariana ry havako. Raha mandinika ny loha hevitra isika amin'ity volan'ity manao hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Dia aoka ho fantatsika fa tsy Andriamanitra mpamaly ratsy Andriamanitra. Tsy Andriamanitra mpanao valifaty izy. Fa sainy kosa te ahita sy hiazona ny fahamasinan'ny voafidin'ny mandrakarivo. Ka ny mety kokoa dia azontsika moarina manao hoe manaisotra ny faharatsiana ny tompo. Zay rehetra endrika faharatsiana eo amintsika no esorin'Andriamanitra tsy hitoetra mba hahatonga antsika hiaina sy hiadana ho velona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao ary havako, esory eo amintsika ny Amalekita, esory amintsika ny faharatsiana samihafa hahatonga ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Andriamanitra no lay Andriamanitra tsy mitsahatra mikatsaka mandrakariva zay hahasoa ny hahatsara ny olonao ary te hanadio, hanamasina, hanamarina ny olom-boafidinao ka manaisotra ifotony ny karazam-paharatsiana mamongotra ny fahotana rehetra ao anatinay. Misaotra Tompo. Ary ankehitriny izay dia vonona mitondra eo anatrehanao ny fanomponay, ny fikelezanay aina rehetra, ny fitiavanay anao mba hiazona ny fahamasinanao hatrany. Ankininay sy apetraka ampelantananao ty tontolo andro ity, ny fanomponay eo anivon'ny fiangonana amin'izao vanim-potoanany karemy izao, hamangy ny fiangonana tsiraray avy ianao, hitoeran'ny fiadananao aminay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.